rehefa tonga avy fitan-dranomasina zay a dia atorony anareo indray hoe ahoana ny etapa rehefa tonga vita izay ny vacances sy marina lahelohelo kely daholo satria hiverina hiasa hiverina hanao ny zavatra rehetra mahazatra fa dia tonga aloha zahay zany a dia faly satria nanarava fototo sy mipadina indray dia rehefa tonga indray zany a dia ohatran'izao ny etapa tsy maintsy arahanareo na milana arahanareo a tsara ho fantatra ny bagage moa zany de base ianao efa miaraka amin'ny bagage en cabine na ny bagage à main dia tonga ianao dia miditra ao anatin'le toerana voatokana amin'izany dia ny zavatra atao dia no mirécupérer ny bagagenao voalohany ny limitina quantité zany tsara fatarina mialoha satria mety tsy ho tafiditra zavatra hoentinao raha ohatra ka mihoatra n'ilay voafetrany ao amin'ny sitiny douane dia ny anay teto sisy olona fa atsika izay avy any ivelany zany any ampitan-dranomasina dia mbola fantatra fa manana devise dia afaka mahatoka ny bureau de change izay atao anatin'ny terminal international satria vao tonga nareo dia mety hoe mila location na voiture dia ao anatin'izany manana ny aide sika manana ny avia misy ny picla izay miara-miasa amin'ny terminal international d'Antananarivo tsy mandeha eto toerana eto Madagasikara ny silma avy ivelany dia misy ny Orange sy ny Airtel ary ny As Shop dia arak'izay tenako izay tonga izay tsy nisy ny tseny izay fa tsy maintsy hijery fiara izay partenaire miaraka amin'ny aéroport rehefa ohatran'izao moa zany ka hoe avy any ivelany nareo ka te andeha any Majunga Tamatavy amin'ny vol national dia efa misy navette zany gratuite afaka andehananareo makanareo tondra nareo eto amin'ny international makany amin'ny terminal national zay lasitsika re dia ny consigne omenay anareo koa zany rehefa avy any amin'izay alehanareo any nareo na le vao andeha aleo ny entanareo ihany no entanareo fa tsy mitondra entana avy any amin'ny olo-kafa na namana na fianakaviana io satria tsy hay izay ao anatin'le entana dia tsara foana izay entana assuré satria mety hiteraka olana ho anao ao anatin'ny fahadiseranana so dia anao ny tratra farany eo satria so dia asiany zavatra any mety hoe mody namanao be le olana ty mba ampitondray afindra ao amin'ny bagagenao dia aleo ny entanao ihany aloha no entiny zay le izy ny resaka bagagiste tsy service obligatoire tsy maintsy raisina amin'ny aéroport fa rehefa ohatrany hoe mahatsiaro anao bebe entana reradreraka dia anamaivana anao sy anampy anao anatin'izany rehetrarehetra zany no fisian'izy ireny ie dia raha ohatra nitondra tomobile indray nareo dia mandalo eo amin'le ticket parking dia rehefa voapaye tsara ny parking anao efa nanany ao ny plaque d'immatriculation anao dia rehefa mandalo amin'le passage amin'izay anao dia tsy ohatran'ny taloha tsony hoe iny fa mbola teditedavina dia apetrapetraka eo fa miainga ho azy rehefa hitan'le caméra ny tomobile anao hoe ty efa nandovola dia miainga dia afaka mody soamantsara ny antrano amin'izay yes innovation be mihitsy zany no entin'ny terminal international de Tananarivo antsika rehefa mandeha nareo indray andro any satria ny fierté anay zany hoe anisany manana aéroport ohatran'izao ny eto Madagasikara sady efa nahazo prix ny aéroportsika dia afaka consultentsika ao amin'ny sitany ACI manaraka norme tanteraka fenitra international ny aéroportsika dia nahazo ny prix izay nomen'ny ACI zay meilleur aéroport africain de moins de 2 millions de passagers par an tena hoe sitraka ho antsika malagasy zany ka mila tandrovantsika mandrakariva mba hatsara ny ho vitrine tsara d'ailleurs ny aéroport international no première interface ny Kiamenakavy